Ndraimbava makasika ny vaovaon'ny finoana kosa tsy hoela dia irosa ao anatin'ny fankalazana ny 2020 taona ny tendrena zavamaneno ary namoronana hira ihany koa ny mpitandrina miary laza rabe tokotany toy izao ny fandaharam-potoana izay hoentin'ny komity mpikarakara izany tao-pankalazana izany. Izahay ao amin'ny komity fankalazana ny 2020 taona namoronan-kira sy ny tendrena zavamaneno ny mpitandrina rabe tokotany miary laza Andriamialy. Arak'izany dia isy fotoan-dehibe hoentina mankalaza izany 2020 taona izany izay mitsinjara ho vanim-potoana anankiroa miavaka tsara. Ny anankiray eto Antananarivo ary ny anankiray any Mahajanga izay toerana nahalehibe azy sy nanombohany namorona sy nitendry zavamaneno tamin'ny taona 1970. Ny eto Antananarivo no tiana ho tsindriana kokoa satria ny 27 jiona ho avy izao dia isy fotoan-dehibe hoentina mankalaza izany 2020 taona namoronan-kira sy nitendrena zavamaneno izany ka izany dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Mambonaorina Sabotsynamehana. Ny teny faneva hoentina mankalaza izany moa dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo 50 ny andinin'ny 9 manao hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera, aleloia. Atokom-pihira misy 20 izay notsongaina teto Antananarivo sy manodidina ka namoronana ny mpitandrina hira sy efa nanao ny hira ny hatramin'izay no anao izany hira fiderana lehibe izany amin'io 20 ny volana jiona io. Izara roa miavaka tsara amin'ny fotoana amin'io ny fizarana voalohany dia samy anao ny hira no iray no foroniny ny mpitandrina rabe tokotany miary laza ireo atokom-pihira ireo. Ny fizarana faharoa kosa dia isy hira iarahan'izy ireo miredona izay hira ihany koa izay ny foroniny ny mpitandrina rabe tokotany miary laza. Ao anatin'izany dia ahita ny mpitandrina hitendry zavamaneno isika miaraka amin'ireo mpitendry zavamaneno manana ny maha-izy azy eo amin'ny fitendrena zavamaneno eto Antananarivo sy manodidina. Ao anatin'izany ihany koa no anamarinana ny mofomamy 2020 taona ny taonjobily namoronana sy nitendrena zavamaneno. Fotoana lehibe io afana tokoa ny fotoana satria maharitra ora 4 eo manomboka amin'ny 2 tolakandro zany ka hatramin'ny 9 no fotoana iarahana amin'ny deran'Andriamanitra noho izany taonjobily izany. Koa dia manentana antsika rehetra samy tonga iara-ideran'Andriamanitra noho izany taona izany tsy misy vidim-pidirana amin'io fa rakitra no tatazana ary ny fifaliana dia niarahantsika amin'ny faly sy anafana izany fotoana izany. Eo am-piomanana fatratra ny komity amin'izao fotoana izao ary manantena ny fahatongavantsika rehetra ary indrindra isika tanora izay niaina tao anatin'izany hira fiderana niaraka tamin'ny mpitandrina rabe tokotany miary laza izany. Eto am-pamaranana ary dia misaotra sy mankasitraka antsika sahady amin'ny fanohanana, misaotra ny mpiara-miasa rehetra, misaotra ny mpandray anjara rehetra